Timalala mena diwo, 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 timalala mena diwo. Araka ny voalazan'ny lalàna manan-kery andininy faharoa amby fitopolo amin'ny fehezan-dalàna amin'ny fe ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy laharana fa 4/4/20 tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay 1700 dia izahay tonian'ny mpampanolalàna irery ihany no omen'ny lalàna fahefana hanetsika ny fitsarana anao fizahana na constat ny fananan'ny olona iray na tsy ny zoam-pirenena malagasy. Izahay mpampanolalàna dia tsy nanao fampiatsoana na assignation ny filohan'ny Repoblika Malagasy ka noho izany dia diso tanteraka ny filazana fa nisy ny taratasy nanaovana assignation no sonavinay ka nalefa tany amin'ny fiadidinan'ny Repoblika na tamin'ny filohan'ny Repoblika tenany. Araka ny voalazana andininy fa 4/7 amin'ny fehezan-dalàna ihany dia tsy maintsy misy ny dika mitovy momba ny assignation na ny fitoriana apetraka eo anivon'ny pitahiry ny fitomboka zay-panjakana. Izay tonian'ny mpampanolalàna dia manambara ihany koa fa tsy nisy izany. Fehiny tsy misy ny assignation nataon'ny tonian'ny mpampanolalàna. Ny resaka hafa rehetra mifanohitra amin'izany dia fanelezana vaovao tsy marina izay enjehan'ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Timalala mena diwo, timalala mena diwo.